toetrandro itony ny rotsakorana omaina kosa ny andro amin'ny farany herinandro. Olona naratra nandritra ny etsy-bahoaka misy ireo mbola tsy nisitraka fanampiana mihitsy ka miantso vonjy amin'ny mpitondra. Koa nandoa am-pirenena roviana ihany mila fainganina ora ilay ary-manana. Alarobia voalohan'ny volana aprily taona 2024 faly tafaraka amin'ny andreaton'ny kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny arabary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany fotoana fandinian'ny rehetra teny izao herinandro masina izao ary mitaky iraka amin'ny kristiana tsirairay manoloana ny raharam-pirenena sy ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina. Adidin'ny kristiana no mijoro manoloana ny fahasahiranana misy ankehitriny mba hitondra fanantenana ho an'ny mpiarabelona fa tsy anakivy ny manodidina indray hoy ny Bureau FUB FFKM androany. Takina amin'ny rehetra ny fijoroana amin'ny fahatsarana, ny fahamarinana ary ny fampaherezana ny mpiarabelona hoy ny fanamafisana, amampaminany sy mpitily ny fiangonana, tsy pitazana na manambara zavatra fotsiny ny famijoro ny FFKM amin'ny lalana tokony izoran'ny firenena amin'ny fametrahana ambony ny fiainam-bavaka indrindra amin'izao herinandro masina izao. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny miaritanjo. Fotoana fa ny kristiana rehetra mandiny tena manoloana ny asa-pamonjena nataon'ny Kristy ny herinandro masina. Tsy mijano fa tsiarovana fotsiny fa hiainana ny fanavotan'Andriamanitra. Misiraka amin'ny mpiarabelona rehetra izany, ijoro amin'ny fahatsarana, ny fahamarinana ary ny fampaherezana ny mpiarabelona indrindra manoloana ny fahasahiranana misy ankehitriny hoy ny FFKM. Adidin'ny kristiana tsirairay hiaraka izany ny mijoro amin'ny sehatra rehetra misy azy, hitondra fanantenana ho an'ny mpiarabelona fa tsy anakivy na mendrofendro na imonmonina. Kristiana tokoa tsika ataon'Andriamanitra mipetraka eto amin'ity izao toy izao ity. Araka nalafaran'ny tompo hoe tsy hanalantsika eto izy fa mpitondra antsika eto dia mba hitondra fanasina sira zany ho tsiro eto amin'ity tany ity ary ho fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ndraikitry ny kristiana no mitondra an'izany amin'ny sehatra izay misy azy, na eo amin'ny fiainam-pirenena, na amin'ny fiainam-piarahamonina, eo amin'ny fiainana rehetra dia adidin'ny kristiana no mijoro amin'izany. Tena tokony hitondra fijoroana ho amin'ny fahatsarana, mijoro amin'ny fahamarinana ary indrindra tena hampahery ny mpiarabelona indrindra amin'izao vanim-potoana hoe hiainantsika ny fahasaranana zao ny kristiana. Tokony kristiana mitondra fanantenana ho amin'ny mpiarabelona fa sanatria tsy kristiana mendrifendro na hanakivy ny manodidina indray. Ary tokony andinetsika tena izany amin'izao andro pasika izao inona ny tokony bazontsika atao amin'ny mpiarabelona amintsika maha-kristiana antsika. Tsy aina ao anatin'ny fimonomonomana ny fitaraina mandrakariva fa mijoro kristiana manana ny Kristy tompontsika izay loharano ny fanantenana ho amin'ny fiainana hatretỳ tany ka hatrany an-danitra. Mila vavaka ny firenena ary tokony aina sy hanao zava-dehibe izany ny kristiana rehetra ho ny fanamafisana, amampaminany sy mpitily ny fiangonana, tsy mitazana na manambara zavatra fotsiny famijoro ny FFKM amin'ny lalana tokony izonan'ny firenena amin'ny fametrahana ambony ny fiainam-bavaka indrindra amin'izao herinandro masina izao hoy ny fanazavana. Efa napetraka ny soratra masina mandrakariva ho mpaminany na mpitily eo anivon'ny firenena dia mijoro izy amin'izay mampaminany sy mpitily azay izay hijoroany ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy ny fiain'ny FFKM zany. Dia tampaminany izy manambara tokoa zavatra heveriny ho tokony hahasoan'ny firenena fa tsy mpaminany miteny fotsiny fa mpaminany tena mivavaka amin'Andriamanitra ny amin'izay lalana tokony izoran'ny firenena. Vanim-potoana herinandro masina toy izao dia vavaka ny tena zava-dehibe alohany tena anatin'ny fiainam-bavaka. Eny fa na izahay ao anivon'ny FFKM raha tamin'ity herinandro ity dia najanona avokoa izay mety ho fivoriana rehetra fa mifantoka tanteraka ao anatin'ny vavaka. Ka raha misy hafatra ao ampita amin'izao herinandro masin'ny pasika izao dia ny ainana antsika izany fiainam-bavaka izany mandiny tena ny amin'izay nataon'ny tompo amintsika ary izay tokony ataontsika indray amin'ny mpiarabelona amintsika. Dia mifatoka amin'izay aloha tsika amin'izao herinandro masina izao. Ifantoka amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fiatrana ny herinandro masina ny FFKM amin'izao fotoana izao ka nanapa-kevitra ny hanajana ireo fivoriana samihafa hoy ny fanazavana. Mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny politika nosokafana tamin'ny fomba ofisialy
Ny 1 Desambra 2024 lasa teo ny fikaonandoham-pirenena efa bolana tsy aoriana nefa ambola tsy tezay toyny sy tondrozotra mazava hitantanana ny firenena na tiana na tsy tiana dia anaty teteza mity Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny mpandinika raharam-pirenena Rahalaiarimanana tokony hisokatra amin'ny ankolafikery rehetra ny fikaonandoha ary mila afainganana mba tsy hiteraka olana hafa eto amin'ny firenena indray ho ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Narsisy Karazafy sary ny mbola avatsara. Manantena ny gouvernement Tarazona Arsan anatanteraka ny fikaonandoham-pirenena izay heverina ho iray amin'ireo vahaolana lehibe hiatrehana ny krizy sy ny fahasahiranana mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoana ho ny mpandinika raharam-pirenena tsy misy malagasy maniry aharatsy ny fiainany ka ilaina ny fandraisana andraikitra aingana sy mahomby avy amin'ny mpitondra hoy ny fanehoan-kevitra mitakezaka sy fanavaozana lalina ny toetra raha ankehitriny hoy ny fanamafisana ao anatin'ny teteza mita ny firenena aka tokony ho lara-pahamehana ny fandaminana sy ny famahana ireo olana fototra ilaina araka izany ny fikaonandoha misokatra amin'ny ankolafikery rehetra mba ahafana mandray fanapa-kevitra iombonana sy maharitra. Raha ny tena marina dia tokony satria ny tsika ny raha ny tena marina teteza mita zany zao zavatra misy zao ary zany teteza mita zany dia natao andamina ny raharam-pirenena ary mikarakara ny fifidianana zay ny tena hoe andraikitra dia mampandeha ny raharaha eto Madagasikara sy ny sosialim-bahoaka zay zany tena andraikitra ny atao hoe teteza mita raha ny tena marina ary mikarakara an'ireo zavatra rehetrarehetra zay hoe tena mpandrosoana ny Madagasikara ary indrindra eo amin'izany hoe fiaonandoha zany dia tokony fahandeha zany ary atsoina ny lafikery rehetrarehetra. Ankoatra izay tokony ahisafidy ireo olona manodidina azy ny mpitondra tokony esorina manodidina azy ireo olona voaroroy amin'ny raharaha maloto mba hiantohana ny fitondrana madio sy mangarahara ho ihany Rahalaiarimanana tokony hosokafana ihany koa ny fanadihadiana momba ireo raharaha na tsikafo ny fitsarana momba ny kaonty toy ny fitantanana ny volan'ny teleferika ny fond Covid-19 ary ireo raharaha hafa nahitana fanodikodoinam-bola mpanjakana. Manadio tsika ny zavatra rehetrarehetra izay efa atao hoe tsy tiany vahoaka zany dia mila miala aloha tsy hoe sanatria hoe tsy fitiavana an'ireny olona ireny na ohatran'izany fa avy aloha aloha hiasa ity fitondrana ity tena nadio marina ary tena hoe olom-baovao no hitantsika eo dia hitantsika hoe tena mandeha marina amin'ny fahamarinana vetsika ary ny prime ministre zay mipetraka ankeona dia ataontsika hoe miady amin'izany hoe kolokolo zany amin'izao fotoana izao ary nintsika fa hitondra fanavaozana zavatra betsaka zany raha tena mandeha reny zavatra hitantsika fanadihadiana zavatra misy tamin'ny aferana jirama teleferika sy ny raisitsika tamin'ny Covid rehetrarehetra ireny ny volamena lasa mivadika via bombo sosiety sy ny anana rehetrarehetra ka raha ireny rehetrarehetra ireny no tena mandeha marina dia hitantsika hoe tena miasa ny fitondrana. Miantso ny filohan'ny fanavaozana ity mpandinika raharam-pirenena ity mba hametraka fiovana tena izy sy entitra eto amin'ny firenena satria efa nametrahany vahoaka fitokisana ny tenany miankina amin'ny fahavonona ny mpitondra indray fanapa-kevitra entitra sy mangarahara ho tombotsoan'ny firenena ny ho fahombiazana. Miheja-droa ny tady eo amin'ny komina Alakamisy Andranomadio distrika Ananjozorobe manoloana ny ady hifanaova ny mponina sy ny bentanàna ao an-toerana. Notorian'ny bentanàna ny olona 10 avy amin'ny vahoaka nitaky ny fanesorana azy tamin'ny toerany ka niakatra fitsarana androany teny avaradrano ny raharaha. Tsy nanaiky izany ireo mponina ka nirohitra teny amin'ny fitsarana androany miaro ireo namany ary nanamafy ny fitakiana amin'ny fanesorana ny bentanàna izay ambaran'izy ireo fa mpanamantso zay sy fanamparam-pahefana firongony mpitondra teo aloha. Fanampanazavana. Milaza ny leo amin'ny bentanàna ny roapona amin'ny komina Alakamisy Andranomadio distrika Ananjozorobe ka nitrotra manoloana ny fihetsiky ny bentanàna izay ambaran'izy ireo fa manao fanamparam-pahefana sy tsindry azo lena amin'ny mponina ao an-toerana raha ny fitarainana. Efa nanomboka ny volana Oktobra lasa teo no efa nitaky ny fialan'io bentanàna io ireo mponina saingy nivadika zavatra hafa zany. Dia efa leoan'ny zavatra ataon'ny bentanàna izay efa mampahory zany be da be ny zavatra miantra ao fangalam-bola tsy aradrariny raha matahora atao amin'ny vahoaka ary io bentanàna io dia tenenina etona fa anisan'ny firongony any Rajoely io ary zany no anisan'ny ireharehan sy ampitahorana amin'ny vahoaka ao ary anaovana fampijaliana sy fangalam-bola tsy amrariny. Raha misy mpamatso vola tonga eo aminay dia laviny tanteraka io raha fa tsy misy vola ifandraisany aminy
fampandrosoana eo amin'ny tanàna zany a dia laviny daholo. Ny fampandrosoana ataony ohatrany hoe fotodrafitrasa tsisy mandeha amin'ny laoniny, lainga daholo ny alefana any amin'ny radio sy télé any hoe manara-penitra fa zavatra tena vahoaka ny teherena manao an'ilay zavatra, ary ilay zavatra ataony dia zavatra tsy ara-dalàna mihitsy. Anisan'izany ny tsena, sekoly a, lalana moa any Sokafana dia tohanany mihitsy tsy andeha. Ny zavatra anankiray koa fangalam-bola diso tafahoatra, ohatra fanenany amin'ny lalana eny a tôbila samy tôbila mifanena, angalana vola ny camion rehetrarehetra izay mifanena anazy tsy mifanaraka amin'ny saina eny. Ny olona ny an-tanàna izay misy zavatra mifandisiko ely a angalana vola be diso tafahoatra. Ny olona mpanao permis a angalana vola diso tafahoatra. Raha mividy hazo ny olona betsaka no mividy hazo ny atao permis a sy vola lany eo amin'izay zavatra izay. Miampy amin'ny fampitahorana rehetrarehetra, anisany hoe miseho izay tena enjana eto fa za tsy afaka eto izany. Nienjadro ny tady tonga hatrany amin'ny fitsarana no ampangany lehibe ny tanàna ho nanimba fananam-panjakana sy nandratrolona ireo lehilahy folo nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny mponina izay tonga hatramin'ny fanidinany bureau-ny komina ny volana oktobra lasa teo. Avy amin'ny vahoaka ihany ireo olona folo notoriany ary niakatra fitsarana androany teny Avaratrano. Tsy nanaiky izany ireo mponina ka niakatra teny amin'ny fitsarana nanoman'ireo namany folo ary mbola nanamafy ny fihetsiketsehany mitaky ny fialany ny ben'ny tanàna. Dia tonga ny vahoaka manohana izao hetsika izao satria niaran'ny herisetra morona zany reto folona ao anatin'ny mitarika ny vahoaka izao. Tsy izy ireo tsy mitarika fa vahoaka ray manontolo zany dia mahatsiaro n'ilay Tsindrazombena dia mijoro. Dia lazaina fa ireo andihan'olona folo eo zany a no vahoaka manongana ny ben'ny tanàna fa izay ao anatin'ny commune mihitsy zany nefa aleo. Ary anisan'izany ny antony akarana eto amin'ity kiantsy ity a satria misy andihan'olona vitsivitsy a izay nitsongainy tao anatin'ny vahoaka no lazainy fa manakorotana, ary izay foana nentina aty amin'ny fitsarana hoe andihan'olona fa tsy vahoaka. Ka indreto izay vahoaka marobe avy ao amin'ny commune Alakamisy a manamarina fa tsy ireo andihan'olona ireo ihany nipotolona teo a fa ny vahoaka rehetra ato anatin'ny commune mihitsy hatraty amin'ny farany atsimo ka hatrany Sokafana mibary rehetra any. Hatrany amin'ny fitsarana mbola miray ariary fatratra ny ben'ny tanàna fa mbola olony tao amin'ny fitsarana hoy ihany ireo mponina. Tsy vitan'izany a fa ety anivon'ny fitsarana Avaratrano moa zany dia mbola manjaka ihany koa ny antso-tsainy hoe oloko daholo a ny ato amin'ny fitsarana Avaratrano satria izy zany a dia niaraka tamin'ny général Bomba sy président Andry Rajoelina dia zany no irerehavana ary anaovana tsinitsinina ny vahoaka ao anatin'ny commune Alakamisy a dia zao mahatonga ny vahoaka mijoro manao zao hetsika mba ho hitan'ny tompona andraikitra indrindra moa ny fitondram-panjakana izay taritiny président. Raha ny fanazavan'ireo mponina efa hoe mbola no tsy niakatra teny amin'ny birao intsony io ben'ny tanàna io izay takiany izy ireo ny fialany sy ny isiny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana. Dia mitaky ny fialana Andriamatoa ben'ny tanàna sy ny firongo zany ny vahoaka amin'ny commune Alakamisy. Taky ny fandraisana andraikitra ny fanjakana malady satria tena mijaly ny vahoaka efa enimbolana latsaka zao no tsy nisy ben'ny tanàna niasa intsony tao amin'ny commune Alakamisy. Andrasana ny toy ny rara. Fa olona tsy manana firena politika no tokony apetraka ho filohan'ny délégationna manokana ny tanàna n'Antananarivo ireo syndicat misy roa eo anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra raha nanao fanambarana androany. Tanjona ny tandrona ny fahadiovan'ny fifidianana sy isorohana ny lesoka mety hiverina indray raha ny fanazavany tatipavoan'ny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Mitaky ny sy ny fitantanana tsy mitanila eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny syndicat-ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny SMCAR ka nanao antso amin'ireo mpitondra isan'ambaratonga an'izy ireo manoloana ny mety ho fanindrena filohan'ny délégationna manokana ao an-tanàna n'Antananarivo. Tsy tokony ho isan'ireo kandida fito ny faninana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo no apetraka ho filohan'ny délégationna manokana na PDS ho ihany ny fanazavana. Mba tsy misy na iray amin'ireo kandida fito izay nifaninana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna teto Antananarivo no dia ho apetraka ao anatin'izany filoha délégationna manokana ny tanàna Antananarivo zany na izay olona mety manodidina azy ireo. Ho azavainay ny antony satria izao ny fifidianana mbola andeha dia ny olona mikasika ny ara-pifidianana na tonga n'ilay fifidianana foanana teto amin'ny tanàna Antananarivo mba tsy hiverenan'ilay olana dia aleo mba olona tsy voakasika ireo mihitsy no apetraka ho filoha délégationna manokana ho an-tanàna Antananarivo satria lasa manome
tombodany ary lasa manao mizana-tsindrinina ho an'ny fiatrerana fifidianana sady zany. Ndanama avokoa ny syndicat autonome anireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tokony olona tsy momba ny aty sy aroa na tsy manana firenena politika manokana no apetraka ao amin'ny toeran'ny PDS mba hiantohana ny fitantanana mangarahara sy mahomby indrindra raha merina fifidianana tokoa. Zay no tonga nay manao hoe alomba nator zay nator zay no tonga syndicat nolotra olona anankiroa olona tolotray nalefanay ny tolona fanjakana mba hafahandrareo misafidy tsisy hoe fifanarahana manokana zany na hoana fa dia mitritrina hoe mety olona afaka hipetraka eo ampovoany tsara tsy eritreritra iretraka be ny tanàna raha farapitra afaka petraka fa afaka tena miampandroso ny tanotany zany hoe mila olona mahasamy tondra ny tanàna mahasamy andray fanapahan-kevitra na fanadivana ny tanàna zany na fandarinana ny tanàna na izany najaikeo ary dia efa niteny tamitokona ndraiky mpanjakana ihany zay hoe avy anao mba ho an'ny syndicat ny vice président anankiray satria ny antony ny président mantsy dia natokana hanao ny politika ny fanjakana fa ny vice président anankiray dia hitretina hoe natokana hiaro ny mpampiasa hiaro ny mpiasa. Nametraka masotsivana mazava ny syndicat ho an'izay ho PDS hoy ny syndicat autonome ka olona manana fahaiza-mitantana mahafantatra ny olana sedrain'ireo mpiasa eo anivon'ny commune ary afaka mitondra fampandrosoana no andrasan'izy ireo tanjona ny azahoana mpitarika afaka mampandroso ny commune Antananarivo renivohitra sady manaja ny zony mpiasa sy mamaly ny filan'ny mponina. Tontosa io marianio ny fifidianana izay isolotena ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eo anivon'ny vomiera malotena misana ny fifidianana na ny seni vato fito amin'ny valo no nandany administrateur civil Abraham Razafetra raha ny vaovao. Nisy mpanolotsain'ny HCC iray tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana ity raha ny loharanom-baovao dia impolo ireo kandida nirotsaka hovidiana ho solotena ny HCC ao amin'ny seni ary efa nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ny fampielezan-kevitra nataon'izy ireo. 3 andro araka izany no niainoana ireo mpikambana eo anivon'ny HCC ireo kandida ka ny prefet n'Antananarivo no naresy lahatra azy ireo. Raha tsy ahifina ny 17 novambra lasa teo no nanendrena ity administrateur civil ity ho prefet eto Antananarivo renivohitra rehefa niantsoroka andraikitra ambony maro teo anivon'ny ministera ny atitany sy ny ministera ny tontolo iainana ihany koa i Abraham Razafetra. Fa vao manodidina ny serasera kosa indray no tanterahina androany ny atrikasa sy fankakevitra nasionaly hanavaozana ny lalàna mifeny serasera mifantoka amin'ny fiarovana ny fahalalàna maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety nodinena manokana tamin'izany fanitsiny ireo andininy eo amin'ny fehizan-dalàna famaizana isan'izany ny andininy faraka amin'ny 10 izay everina fanampiasaina nentina namonjana olona maro nandritra ny fitondrana teo aloha tanjona ny amolavola lalàna mazava sy voalanjalanja iantohana ny zony olom-pirenena rehetra sy hanamora ny asan'ny mpanao gazety ao anatin'ny rafitra demokratika. Fanadiadina eo amin'ny riran-tsary ny mbola hava-tsara. Maro ireo olon-tsotra sy mpanao gazety no niaran'ny fanenjehana ara-pitsarana no ny fanehonkeviny nandritra ny fitondrana teo aloha na tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy na tamin'ny asa fanaovan-gazety ary koa tamin'ny sehatra hafa tsy tokony ny mpanao gazety ihany anefa no azo fiarovana amin'ny fahalalàna maneho hevitra sy ny zo hiteny fa zo ny olom-pirenena rehetra zany ao anatin'ny rafitra demokratika na dia misy aza ny lalàna amin'ny feny serasera sy ny eloka ny tambazotra na ny cybercriminalité dia tsy nampiarina tamin'ny-pahamarinana teto amin'ny firenena zany fa lasa natao fitaovana nampenambava ireo sa maneho hevitra tsy nitovy tamin'ny fitondrana. Ny tena marina dia efa misy lalàna mihitsy tokony mahakasika ny asa fanaovan-gazety loi sur la cybercriminalité sy ny code de la communication médiatisée fa ny zavatra tsapa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia tsy ampiasain'ny tompon'andraikitra amin'ny araka ny tokony ho izy ilay lalàna ary natao andeha ataontsika hoe biby fampitahorana ilay raharaham-pitsarana
dia tsy reny lalàna mahakasika ny fanaovan-gazety reny no ampiarina amin'ilay mpanao gazety na tsy reny lalàna mahakasika ny fahafahana sy ny zo tokony hiteny reny no ampiarina amin'ilay olona mpirenena tsotra izay miteny ny heviny fa lalàna hafa mihitsy ahafahana mampiditra amponja azy. Anisan'ny andinin-dalàna nampiasaina natao hery famoretana ny andin'ny faraiky amin'ny sivifolo andalana fahatelo amin'ny fehezan-dalàna famaizana izay miresaka momba ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena na ny atteinte à la sûreté de l'État efa miroso amin'ny fanavaozana ny rafitry Madagasikara ka tafiditra amin'izany ny fandrafetana ny volavolan-dalàna vaovao mikasika ny fahalalàna maneho hevitra ary tokony atao lahara-pamena ho ihany ny fanazavana. Asa zay ho fanapahan-kevitry ny solombavambahoaka fa mbola eo andala mpanamboarana an'ilay rijateny izay heverina ho alefany amin'ny solombavambahoaka izahay. Raha ohatra moa zany hoe tsy ho foanana raha ilay andalana fahatelo amin'ny andininy faraiky amin'ny sivifolo dia heverina fa tokony isy fanatsarana satria tena hoe mandeha any amin'ny tsizy le raha-raha-pitsarana rehefa mitotona ao amin'io andininy faraiky amin'ny sivifolo andalana fahatelo ilay raharaha. Araka ny fanazavan'ny komity manokana dia izahana araka izay tratra ny anlorana ity volavolan-dalàna ity alohan'ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena na izany aza no tsindriny afa tsy atao ambanin-javatra ny kalitaon'ny asa satria saripady sy manan-danja avokoa ireo andiny rehetra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity kendrena amin'izany ny ananana lalàna mazava voalanjalanja miaro ny fahalalàna sy ny zony tsirairay any hevitra fa indrindra iarovana ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany. Eo zany ohatra ny hoe mikasika ny hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny fisarahan'ny fahefana eo mpanatanteraka mpanao lalàna sy mpitsara eo amin'ny fanatanterahana fampiarana ny lalàna mikasika ny serasera. Eo ihany koa ohatra ny hoe inona no ezaka tokony atao amin'ny hoe famaritana ny fampiasana ny seraseranabaka ohatra sy ny olona miasa amin'izany. Eo ihany koa ny hoe ahoana ny fomba fanatsarana ny lalàna mba ho sazy mendrika ny mety hoe eloka ataon'ny olona iray no azony izany. Dia ireny zany atao hevitra maro be ireny no edena hevitra mba ahafahana mamoaka lalàna ny orinany tena mendrika tokoa ny tontolon'ny serasera sy ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Anisy androany atrikasa sy ny fakakevitra nasionaly mikendry ny anatsarana ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara niaraka tamin'ireo solombavambahoaka sy ny komity mpikarakara ny fakakevitra ary ireo mpanao gazety tanjona ny ampihenana ireo sakana mety hamatotra ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena amin'ny fisitrahan'ny zo fototra ananany amin'ny fahalalàna maneho hevitra. Mbola maro ireo teboka mila alalinina sy vahana eny fotony mba azahoana antoka fa tena mamala ny filan'ny fiarahamonina sy manaja ny fenitra demokratika ity fanavaozana lalàna mifeny serasera ity. Lafombavao hafa kosa indray fiara mifono vy fanamina fitaovam-piadiana ary bala isan-karazany no fampitovana nomeny Rosia ho an'i Madagasikara. Noraisina teny amin'ny Toby Jeneraly Monibo Ismaël bataillon parachutiste Ivato ireo fitaovana sy fanampiana ara-tafika avy amin'ny firenena Rosiana ireo. Fanamafisana ny fiara-miasa teo amin'ny firenena rotonta taorian'ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine izao fanampiana izao izay tombotsoa lehibe ho an'ny tafika malagasy hanamafisana ny fiarovana ny sistany malagasy sy ny filaminana anatiny eto Madagasikara. Fantatra fa maro ireo fiara-miasa ara-tafika amin'ny Madagasikara sy Rosia no efa mandeha ankehitriny toy ny fizarana traikefa taon'ireo miaramila Rosiana amin'ireo miaramila malagasy. Mbola isy ihany koa ny fanofanana ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fiarovana ka misy ny atao eto Madagasikara ary misy kosa ny atao any Rosia. Vaovao ny tranga am-piarahamonina enim-bolana latsaka kely taorian'ny ratra nahazo azy ireo tamin'ny etsy-bahoaka farany teo tsy mbola nisy mpijery ireo olona efatra voatifitra teny Soanirana sy Andry Fanambojanahary raha ny fitarainana nataon'izy ireo androany. Efa nisy dingana sy antanatohitra samihafa nataon'izy ireo manoloana ny anambarany mpitondra ankehitriny fa ho raisina antanana avokoa ireo lasipra tamin'izany saingy tsy nisy tohina hatramin'izao. Miantso vonjy izy ireo nijeren'ny fanjakana manokana ny fiainany no ireo olona ireo tsy afaka manao ny asa fivelomany intsony amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny tokony hitadiavana vahaolana amin'ny toy ny fitsaboana. Fanampanazavana.
voatifitra teo amin'ny fiany ity rem-pianakaviana ity teny isonirany ny 20 oktobra lasa teo rehefa niantsony ny zanany ody ranary bobasy teny antoerana teny amin'ny lalana mody izy ireo no voatifitra ka nidiran'ny bala ny fiany ary nivoaka taoriny zany nisetraka fitsaboana teny amin'ny hopitaly ny tenany tamin'izany ary no raisina an-tanana maimaim-pona saingy rehefa no fizaham-pahasalamana ny teny any amin'izao dia lazaina fa tsy misy fitsaboana maimaim-pona intsony ka voaterina kapitsabo tsy miankina ny tenany fa rehefa nanao contrôle amin'izay vao afaka herinandro ny nanao contrôle vao niteny zareo hoe tsy ohatrany hoe vitatra hoe zany le événement fa tsy mandray tsony zareo tsy miantoka tsony dia tsy maintsy naka olona avy aty ivelany zany ianao manao passement dia naka privé moa zany zay docteur privé nanao le passement ho ana dia tsy maintsy natao petite chirurgien foana isaky ny mandeha zany tsaky imbalo angamany dia zay vao manao passement tsotra amin'izay rehefa avy eo rehefa natao zany ny facturan'io no mendry zareo dia 800 000 ariary le izy hatramin'izao le izy aloha mbola tsy hisy tokotaniny fa miandry le fanampiana avy amin'ny fanjakana zany zay fa hatramin'izao le izy mbola tsy hitanay tonga efa nanatra dossier tany zay efa tonga tany fitarainana dia efa nanao rappel anay zareo hoe mivérifie zany hoe ianao marina ve le zao dia eny toko dia hoe hoavy ary rehefa hoavy zay dia miantsony ray dia nefa ny hatramin'izao aloha mbola tsisy ny fahasalamana zany azo atao hoe salama ihany fa miova mihitsy zany ianao ohatrany hoe nisy heriniala atao aminao tsy ohatrany taloha tsony zany ny zavatra vitanao taloha tsy vitanao tsony amin'izao dia le izy koa moa aty amin'ny fe le izy ny vo dia misy fiatraikany zany le izy hoe vao mandeha kely ianao dia mavesatra be le tongotra ilany tsy mahazo miforotra ela dia marary mitsangana ela dia marary mipetraka ela dia marary voatery nampijanona ny asa mandrarany ihany koa ity raim-pianakaviana ity no ny takaitrana azo azy voatifitra teo amin'ny ranjo ny tenany tamin'ny fotoana io rehefa nakabidon teny amin'ny pompy manakaiky ny tobo kapisata mibata rano no asa nameloma ny vady aman-janany kanefa tsy afaka manohy izany intsony izy ankehitriny ka miantso vonjy amin'ny mpitondra hiay azy ireo manokana sany tsisy olona mombelona eo mpitondra fanjakana mba hoisany hoe nanampy anay zany tamin'le zavatra azanay tamin'le izy satria zay hatramin'izao moa zany mbola makany amin'ny hopitaly zay dia eny amin'ny hopitaly zany ohatrany hoe événement le zavatra tokony hoe événement zany tokony hoe tokony fanjakana le izy nefa isaka makany amin'ny hopitaly zay dia miantotena foana le izy nefa fire makamo voatany ihany fire makany ny zavatra rehetrarehetra zay atao na karama tamin'ny nanomboka tamin'ny doy zany zay zao tsy mampiditra narary ao an-trano nefa ny tena mba manambady manjanaka ny tena marina zany an'le izy tena hitarainana zany mpitondra fanjakana zany an'le zavatra satria tena tsy hitanay tsony zany zay atao amin'izao satria tsy afaka ny andendena foana zay tsy afaka ny angataky ny amoron-dalana satria anare ihany zao zavatra zao na dia hoe inona ny olona koa mba manana fahasairana ny tsirairay avy daholo tena tsy manana zay tsy afaka miasa zao ny tongotra zao ny tango tena tsy afaka manao ninina mihitsy zany zay amin'le izy tsy atsisy karamatomba atao mihitsy an'le izy ka zay mba hanohanay fitaranana an'le zavatra zany satria tena marary le zavatra mahazo anay amin'le izy nefa zay zao mbola miverina manao contrôle an'ity zavatra ity mbola verina manao contrôle zay dia mbola tsy fantatra na mbola andoha vola any anatin'le izy na tsy andoha vola nefa efa nisy nidingana sy tanantohitra samihafa nataon'izy ireo manoloana nambara ny mpitondra ankehitriny fa horaisina ny tanana avokoa ireo lasipatra tamin'izany saingy tsy nisy toyana hatramin'izao ho an'ny ity tanora iray ity efa sady ny katona ny orinasa nesany tamin'ny hetsi-bahoaka no mbola voatifitra teo amin'ny fiany ihany koa ny tenany tena nytolona zay moa tompotra fitiavana hoe CMZ na hoe Y na hoe manana fikambanana fa nay tena atao dia vahoaka mpitolona tsotra tsy mpianatra zay fa mpiasa ohatra ny olotsotra rehetra ihany zay fa tena nytolona zay nefa voatifitra zay ka ny mahagaga anay hoe miresaka raharambo malaza miresaka hoe CNC sy ny Y reny efa matafahoana aminao andriamatoa nefa izahay eto akaiky eto azy tena mbola tsy nahitany hoe mba fandraisa-tao an-tany fa ny ainay fotsiny dia hoe isy famangina anareo isa tokantrano nefa ny mangetaheta zay fa mbola tsy nisy tokantrano zao sindra nialan'io manifestation zany hoe le mpitolona io zany ako no satria nitondra entana avy letsena no fanihatra tampoka tamin'ny zareo mpitandro filaminana rotota zany hoe gendarme sy ny tafy dia avy hatrany moa zany voatifitra le mpanao gazety hoe monsieur Teddy
mety tsy malala dia zay mpanao kasety zay no andeha hanavitra an'izy eo ako no voatifirina zany hoe tena kitsy rano mihitsy zany raha fijeriko azy hatrao amin'ny toby ny tifitra na voafeako après zay moa zany voatifitra ihany koa za dia tifirina koa le maramila atao anatin'le blindehan'ny tafika zany dia teo amin'ny devant toby eo no navoana. Tsy tokony hisy fanavakavahana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena ho ireto olona ireto izay miantso fandraisana andraikitry ny ministera tompony andraikitra momba ny asa sy ny fiahinany maha-olona azy ireo. Manoloana ny tsy fisiana asa taoriany hetsi-bahoaka ireny milo mindanja ny rehetra fa tsy ireo avaram-pianarana ihany no misitraka tombotsoa ho ny fanazavana. Tsy hoe resaka seza zany no tadavinay fa hoe resaka fiainana sy ny tontolon'ny asa zany ary ny hoavin'ny taranakay satria efa miady mba tsy hoe ohatran'ny fiainana tamin'ny fitondrana teo aloha ihany mbola izorana amin'izao fanavaozana zao fa arakaraka izay fanavaozana hoe mba misy zany fivoarana amin'ny fiainanay fiainan'ny vahoaka malagasy linaniny mba jereo le tanora jereo le aza mba jerena foana le hoe tanora manana diplôma manana zao bac plus ihany tsy voatery hanana zany daholo ny tanora malagasy misy azana ny CPA zany tsy manana fa mba manana traikefa izy manana zavatra tokony atao izy dia mazay mba kaviana hoe mba jereo akaiky fa aza le hoe manana mahavaram-pianarana reny ihany no afaka ampandroso hoe ananty tanindrazantsika ity fa aleo mba tsy asiana fanavakavahana fa majereo daholo ny akilafin'olona rehetrarehetra tsy akanavaka. Ankoatra azy telo mianaka ireo mbola misy vehivavy iray voatifitra teo amin'ny voditongony ihany koa izay miaina fa sairana tanteraka amin'izao fotoana izao ho ihany izy ireo ka andrasana vahaolana maharitra sy aingana avy amin'ny mpitondra. Vaovao ny fahasalamana kosa indray ny fahitana ny mpox farany aingana no azona mifeny famondrana ny Nendra Rajako ary azona mandray an-tanana ny marary. Tsy voatery tae ny velan'ny vatana ny Nendra Rajako afa mety ahitana ireo fery mibotsibotsina ihany koa any amin'ny lela na ny ativava raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Omaly zao dia trangana mpox 7 vaovao no voamarina ka toerana efatrano nahitana izany. Fanadady. Antananarivo renivohitra Ambohitra Atrimo Iosy ary Fianaratsoa no nahitana trangana Nendra Rajako vaovao voamarina omaly araka ny fampitam-baovao nataony ministeran'ny fahasalamana. Fito ireo voamarina raha eny ireo tranga vaovao. Mila mailo ny rehetra ho ny fanentanana manoloana ireo sotra retina mpox. Amin'ny voalohany zany manavy dia ohatran'ny torovana be daholo mivadina rehetra manakitsako reraka be mety marary tenda mety marary andoha dia avy eo misy atoto-tarimo dia avy eo zany koa mety afaka le fanaviana iny dia mipotra amin'izay le tasitasy eny amin'ny hoditra dia matetika izy manomboka kely tasitasy menamena kely na maintimainty kely dia melehibe tsikelikely eo izy dia lasa tonga amin'le bolongana be iny tsy voatery tonga amin'iny foana dia avy eo moa zany mety lasa amin'izay hoe tena ferifery be ny vatana rehetra. Tsy voatery hita ity ivelan'ny vatana ny fery na ny botsibotsy ny mpox ho ihany fanazavana. Mety misy ny kibo, mety misy ny lamosina, mety misy ny tanana sy ny tongotra fa matetika koa dia hita manodidina ny taovam-pananahana na lehilahy na vehivavy dia misy karazany olona nefa tsy voatery hanavo be fa manavinavy kely fotsiny ary manavo tsy maharitra dia ohatr'izay koa ny isan'le fery zany na le fivotosana amin'ny vatana mety vitsivitsy fa mety ho be da be ihany koa rehefa tena be da be izy zany mihoatra ny zato ohatra dia tafiditra amin'le hoe efa forme sévère zay na forme grave dia indraindray koa mety misy tena hoe fampitehina mihitsy le ohatra nécrose moa zany ny fomba fiteny azy ny terme scientifique na terme médical. Mety misy koa ohatran'le fery na mipotsipotsina aty amin'ny vatana zany ao anatin'ny lela ny anatin'ny tena sy ny karazany ihany. Mety hitarika fahaseporan'ny marary ny fisian'ny mpox amin'ny vatana. Fomba tsara indrindra ifehezana ny fiparitahany ny fahitana mialoha ny aretina ho ny fanamafisana. Tombony amin'le détection précoce dia zao zany hoe miena ny risque amindranao amin'ny olona manodidina anao indrindra ny ato an-trano indrindra ny ao an-trano zany dia amin'izay mba tsy miparitaka be ao an-trano na ao amin'ny manodidina le izy
dia ohatr'izay ihany koa voaraitanana aingany ianao a dia midika an'izay a miena ny riska isehoan'ny complication. Araka izany raha vantany vao misy soritsaretiny dia tsy misy afa-tsy ny fanatorana toeram-pitsaboana ny vahaolana. Raha ny faneraserana ny fampikasoka tamina marary ny mpox dia mila manantona toeram-pitsaboana ihany koa ao anatin'ny 4 andro raha ela indrindra. Ho an'ny ava-marary kosa izay atsotsika hoe izay olona manana tranga hoe vao marina zany na ka confirmé raha ka contact na ka confirmé ianao a dia afaka misehatra vaccine fa mila manantona faran'izay aingana tsara indrindra dia hoe latsaky ny 4 andro aoriana ny fampikasoa amin'ilay olona voa mba hahafahanao vaccine mba hiarovana ny fahasalamanao. Hatramin'ny volana Desambra no makaty 4,7 ireo trangany mpox teto amintsika ka 7,7 tamin'ireo no voamarina 3,3 no sitrana 2 kosa ireo namoniainy. Mijany eo amin'izay vavaony fahasalamana izay tafakatra 7,20 ireo olona nanantona hôpitaly tao Ambato Finandrana taorian'ny finanana composé ny alady lasa teo 2,7 tamin'ireo olona ireo no tazon'ny hôpitaly ho fanarahamaso ny fahasalamany hatramin'ny androany raha ny vaovao dia 2,9 tavelany amin'ny tobi-pitsaboana nahazo fitsaboana maimpona tamin'ny alalan'ny fond d'urgence nomeny fanjakana ireo marary rehetra nandalo tao amin'ny hôpitaly. Ampitsara ihany koa ny tahirim-panafody any an-toerana ny atriana ity tranga ity raha ny vaovao ihany. Ny nana composé tao amina varotra ivelona ny fiangonana iray tao Ambato Finandrana ireo olona tratry ny fanampoizinana ara-tsakafo ireo raha ny fanazavana. Nalefa ty Antananarivo ireo isinga atao analizy azona mamantatra ny tena antony natonga ny tranga ho ireo mpitsabo hany an-toerana. Makasika ny toetry ny andro kosa indray itony rotsakora amin'ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy miaraka amin'ny fiovaovany toetry andro mandritra izao herinandro masina izao. Omaina kosa nefa ny andro eto andrenivohitra amin'ny farany herinandro anamarihana ny Pasika raha ny fanazavana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Narcisy Karazavy sy mbola afa-tsara. Mbola itoy ny rotsakorana amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ao anatin'ny 3 andro avy araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro iovaova ny toetr'andro mandritra ity herinandro masina ity aka izy fotoana atsapa hafanana toy ny fahavaratra ary indraindray kosa iaina toy ny ririnina tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana manasara taontsika raha ny fanazavana ihany akoatra izay vinavinaina ho mafy ny rivotry ny tsioka atsimo any amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny nosy indrindra eo anelanela ny fokapy sy be izay mety hatratratra amin'ny 5-10 kilometatra isan'ora manomboka arapitso arakamisy 2 aprily 2020 sy 2020 tolakandro. Mbola itoetrany aloha ny rotsakorana ho an'ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro manaraka nany amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny ihany no somary iamaina amin'ny akapobeny noho ny fandalovana rindrindraona ihany koa ao atsinana Madagasikara ao dia vinavinaina iverina indray ny orana ny amin'iny ilana atsinana ny nosy iny manomboka ao amin'ny rampitsona ny alakamisy ho avy izao. Raha ny tombana lavitrezaka mahakasika ny vinany toetry ny andro amin'ny paka kosa sy ny alatsinain'ny Pasika dia saika homaina aloha raha ho amin'ny analamanga manokana ny paka sy ny alatsinain'ny Pasika. Ho hitantsika miandalana eny ihany ny vaovao mahakasika izay. Fanapetraka ny fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ireo faritra voakasika entanina trano ny mponina mba hanaraka akaiky ny toromarika omen'ireo tompona ndraikitra iny fotony na izany azy antenena homaina kosa ny andro amin'ny alahady sy alatsinain'ny Pasika araka ny vinavina navoaka ny mpamantatra ny toetry ny andro an-trano. Maresaka avy any ivelany mety afara ato anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro ny fandraisana anjara ara-miaramila Amerikanina amin'ny ady fanandrinana ao Iran araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump namitandrina nefa ny Iranianina fa izy ireo ihany no amarana ny ady satria ny Amerikanina sy ny Israelianina no nanomboka izany fanazavany amin'ny sariny CGTN. Une déclaration pleine d'assurance de la part du secrétaire américain à la voatery ny fifanarahana ofisialy miaraka amin'ny Iran milohany hialan'ny États-Unis fa rehefa tratra ny tanjon'ny Washington dia farana ny ady sy ny fanafiana ara-miaramila ho ny filoha Amerikanina hanakana ny Iran sy hahazo fitaovam-piadiana nokleary ary feora rafitra ara-miaramila lehibe ao Iran no tanjon'ny Amerikanina tamin'ity ady niarahany tamin'ny Israely ity. Tao anatin'izay volana vitsy ny ady izay nisongadina ny fanafiana sy ny fiparitahany tafitra tao moa Iran ka nampitombo ny fianjanana teo amin'ny 3 tonta
ary nisy fiatraikany tamin'ny toekarena maneran-tany izany indrindra ny fitombony ny fitsolika sy ny fikorontanana ny tsena iraisam-pirenena raha izay hivina dia vao niala tamin'ny fifanarahana nokleary taloha Etazonia dia nitombo ny fianjanana sy ny fifandonana ka niteraka ady mivantana sy fifanafiana anabakabaka izany amin'izao fotoana izao fotoana fohy sisa dia farana ny ady raha nambaran'i Donald Trump etsy an-daniny anefa dia efa nilaza ry zareo iranianina fa raha ny amerikanina sy israelianina nanomboka ny ady dia tsy maintsy ry zareo iranianina ny mamarana azy araka izany na dia nilaza aza i Trump fa efa hifarana ny ady dia sapa fa mbola ho sarotra ny hamarana tanteraka izany ady izany raha nitoetra raha misy amin'izao fotoana izao. Alors que les États-Unis préparent davantage de force, ils ont également soumis à l'Iran une proposition. Tamazotra mpanao trafikana rongony lehibe iray no saron'ny mpitandro ny filaminana tany Espagne. Fantatra fa lalana miafina any ambanin'ny tany izay mampifandray ny Maroc sy Espagne no nampiasaina hanondranana zava-mahadomelina toy ny cannabis makany Europa. Fanampanazavana sariny Africa News. Any amin'ny faritra akaiky ny Ceuta no fidirana miafina. Faritra Espagnol manamorona ny Maroc ity toerana ity ka nanatanterahana ny trafika. Araka ny fantatra dia efa voalamina sy voarindra tsara ity lalana miafina any ambanin'ny tany ity satria nisy jiro, fitaovana fanamafisam-peo ary fitaovana hafa manamora ny fivezivezen'ny entana ao anatiny. Nandritra ny fidiran'ny manam-pahefana antsehatra tamin'ity raharaha trafika ity dia maromaro ireo voasambotra, anisan'izany ireo ahihina ho lohan'ny tambazotra. Tombanana ho 17 taona mahery ny rongony efa naondrana tamin'ity lalana miafina ity tao anatin'ny fotoana fohy. Manamafy ny manam-pahefana fa mitohy ny fanatediana satria ahina ho mbola misy tambazotra hafa mitovy amin'izao fomba fiasa izao ao amin'ny sistany. Maneho ny fahaizan'ireo mpanao trafika mampiasa teknika vaovao sy sarotra ialana amin'ny fanaraha-maso ity lalana ity. Raha tsy hivina dia vao tamin'ny volana lasa iny no nisy tambazotra mpanao trafika na zava-matomelina avy any Maroc tratra tany Algeria ka manodidina ny 2.3 taona no tratehaka tamin'izany. Mampanahy ny fitombon'ny fahaiza-manaon'ireo mpanao trafika ka manery ny firenena roa tota mba hanamafy hatrany ny fiarah-miasa amin'ny ady amin'ny zava-matomelina. Teny vaovao avy any ivelany ny tombokilasy sy tombovavy noentina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Angatrana feno ny fanarana izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray ny tenako rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.